hiariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fanahy masina manova fijery. Fanahy masina manova fijery. Zany no azontsika asongadina amin'ny nofinainantsika anio ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faha 12 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faha 20. Niteraka ady hevitra tao amin'ny apôstôly ny nandehanan'ny Petera ny torony filazantsara nanao batisa tany amin'ny Jentilisa ary niditra tany an-tranon'ny Jentilisa. Tena tery ny fisainan'izy ireo, ny kiatona ny fijeriny ary ny diny ho ao anatin'ny tontolon'ny jiosy ihany ny famonjena nentin'i Jesoa Kristy amin'izy ireo, dia ny jiosy ihany no tokony ho vonjena, ny jiosy ihany no manana zo amin'izany famonjena izany. Indro ary ankehitriny ny fanahy masina no nanova izany fijery izany, nanokatra ny sain'izy ireo hivelatra ho an'ny hafa, hivelatra ho any amin'izao tontolo izao, ilay izao tontolo izao izay efa nitenenan'i Jesoa hitoriana ny filazantsara fa izay. Ny fanahy masina no niasa mahery, nandresy lahatra, nanazava, nitarika ny amin'izay tsy maintsy hamonjena ny Jentilisa koa ary. Misy voambolana maromaro, fehezanteny maromaro amin'ity nofinaina ity ahitantsika ny herin'izany fanahy masina izany, ilay fanahy masina nandray an-tanana, dia hitantsika fa niasa mahery. Eto no tenenina tamin'i Petera fa izay efa nodiovin'Andriamanitra aza ataonao ho fady. Eo anatrehan'ireo fady tamin'ny fomba-pivavahana jiosy, dia ny fanahy masina nanokatra fa tsy ho amin'izany no antony famonjena. Indro ny fanahy masina no nanery ankolaka an'i Petera hiditra any an-tranon'ny Jentilisa, ka arak'izay hitantsika eto dia ambara fa nasain'ny fanahy masina hiaraka tamin'ireo aho ka tsy hizatavan'olona akory na dia kely akory aza. Ny fanahy masina no tao amin'ny Petera ka natonga azy hiteny manao hoe fa iza moa aho no anakana an'Andriamanitra, satria fantany fa Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona. Ary mbola ny fanahy masina koa aza no niasa tany amin'ireo Jentilisa ka nitarika azy ho any amin'ny fibebahana. Raha fehezina zany izany rehetrarehetra zany, dia tena miteny manao hoe ny fanahy masina mihitsy no miasa natao amin'ny jiosy, tao amin'ny fiangonana, natao amin'ny mpanompon'Andriamanitra i Petera apôstôly, natao amin'ireo izay heverina fa Jentilisa, ka nanova ny fomba fisainana rehetra, hanana fomba fijery mivelatra kokoa momba ny famonjena. Zany fomba fisainana mivelatra ho an'ny hafa izany no hitarihan'ny soratra masina antsika, ka ahafahantsika ihany koa mandray anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amin'izao vanim-potoana izao no fotoana izay ahafahan'ny fiangonana tena mivoaka amin'ny mirindriny efatry ny fiangonana, ahafahana manambara ny filazantsara ho an'ny hafa. Adidy sady tombotsoa ho an'ny mpino zany, ka ahafahantsika mandray ny baiko ny fanahy masina amin'ny asa izay atao, satria mino isika fa ao amin'ny baiko ny fanahy masina io no misy ny sitrapon'Andriamanitra, ao amin'ny baiko ny fanahy masina no hitarihan'Andriamanitra ny mino.
dia mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny lay fanahy masina izay mpitarika, lay fanahy masina izay mpisava lalana, lay fanahy masina izay manome baiko ny fitoriana ny filazantsara ho anay, ka anananay fomba fijery miabo amin'ny fitoriana filazantsara, anananay fomba fijery mivelatra ho an'ny hafa, ka tsy ho titena na hiazona samirery izany ho anay. Misaotra anao izay fa afaka mivavaka ho an'ny ireo izay mbola tsy mino, ireo izay mbola tsy ao anatin'ny fiangonana, ireo izay mbola tsy mahafantatra anao Andriamanitra. Misaotra anao izay fa afaka mivavaka ho an'ireo izay mpandahanao Andriamanitra na mpaniratsiranao Andriamanitra mihitsy aza amin'ny teniny sy amin'ny ataony. Misaotra anao izay fa afaka mivavaka eto anatrehanao ho an'ireo izay lavitry ny famonjena, lavitry ny filazantsara. Tompo, lay fanahy masina mahery izay tsy voafetran'izao tontolo izao, tsy voafetran'ny aretina, tsy voafetran'ny olana, tsy voafetran'ny fomba mpivavahana na ny rindriny efatry ny fiangonana akory ary, no hiasa mahery amin'ireny sokajin'olona rehetra mila famonjena ireny. Dia matoky manana anao zahay ry Andriamanitra io. Anokatra ny fonay sy ny sainay ho amin'ny fahatsarana rehetra araka ny sitraponao anehnao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.